Alléluia. Donc mbola toisika ny fifantohana amin'Andriamanitra. Azarato ny tananao dia mihvoninahitra ny tompo isaory. Tena manao exercice na style de vie tsika anatina fiainam-pisaorana. Zany fiainam-pisaorana zany tena fiainantsika zanak'Andriamanitra. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy, tena mankasitraka anao zay. Misaotra fa miteny ianao manampaharetana ianao miteny aminay manosika sy manohana anay ianao mba hahafahany mankatony teninao. Misaotra ny amin'ny fivoriana voamaraina manomana teny fiainana ho an'izay rehetra mangetaheta ianao. Tonga mangetaheta fahamarinana sy fahitsiana avy aminao zay. Tonga amin'ny etaeta te hifandray sy hiombona ny fanatrehanao, te hisitraka ny fanotronanao, hijery fitaratra hitaratra anao zay tompo. Enao no tiana ho hita eo amin'ny fitaratra mba hahafahany manahaka anao amin'ny androm-piainanay. Dia misaotra ny amin'ny andro maraina indray anamboatra zavatra ianao, anasitrana, anangana, ampahery, anintsy ary tantana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Taio zao fivoriana zao taio ny olona rehetra zay mandresy miaino ny teninao. Misaotra ny amin'ny teny mpitahiana omenao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao tsika tiaka mafy tsara ho an'ny tompo mahazaho toerana vetivety avy-atrantsika dia hiditra ao anatin'ny afatra mahakasika ny sekoly amin'ity an'io izay herinandro amaranantsika ny taona 2024. Jesosy mampijoro ao amin'ny planiny. Zay no iarahantsika raisina andro amaraina. Jesosy mampijoro ahy ao amin'ny planiny. Jeremia 9:20 dia miteny manambara aminaran'i Jesosy hoe: za mahalala ny hevitra iverako anareo Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba anomenareo fanantenana ny amin'ny farany. Manana planina Andriamanitra ho anao, manana fisainana izy manana fihevitra izy nanokana fotoana izy ny saina zavatra ho anao. Amen. Ianao zany tsy mandehandeha amin'izao, fa ianao tokony handeha araka izay ny saintsaina n'Andriamanitra anao. Amin'izay sady tsy very fotoana ianao no tsy maty fotoana, tsy manandrakandrana, fa miverina fotsiny ao amin'ilay niheveran'Andriamanitra anao. Salamo 5:30 ny 9:20, Psaume 139:16 dia anomboka tsika amin'ny anaran'ny tompo. Ny masonao efa nahita, na dia fony tsy mbola ary fady aza. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry, fony tsy mbola nisy na dia iray akory aza. Ny bokin'ny Salamo dia manambara fa misy karazana boky anoratan'Andriamanitra meloa ny programa mombanao, momba ny rantsambatanao. Membre mihitsy ny voalaza ny Baiboly ao. Momba ny rantsambatanao sy ny fomba ampisy endrika azy ary indrindra ny fampiasana azy. Ao anatin'io boky io zany no anoratan'Andriamanitra hoe ny maso dia ho atao boribory, dia ohatr'izao ny finosany dia misy kosa ohatr'izao dia misy fotsifotsy, dia misy maintimainty, dia misy couleur samy. Ao anatin'io boky io daholo nefa voasoratra mba hampisy endrika an'ilay masonao dia fao daholo le izy. Tena akaikinao tsy fanahinao le endrika hoe efa voasoratra meloa le endrika hoe. Dia efa voasoratra koa ny fomba fampiasana an'ilay maso, hoe ny maso dia tsy asiana vovoka, ary ny maso dia tsy entina anaty fotaka, fa ny maso dia ampiasaina hijerevana. Hitanareo efa vita ao anaty boky. Iresaka an'izay tsika avy eo fa tsara ho fantatsika ny fisian'izay boky izay zany hoe ianao zany tsy mandehandeha gona fotsiny fa manan-javatra ho anao Andriamanitra. Andro maraina esory ny tahotra ao anatinao ny amin'ny hoavinao, miverena tsara fotsiny miaraka amin'Andriamanitra, fa sady tsy ho diso anjara ianao no tsy ho ratsy fefara ianao, satria hiverina an-tsitrapo ianao ao amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Amen. Iresaka sika ao anatin'ity planin'Andriamanitra ity ny amin'ny anjara voatendry sy ny antso, ny destin sy ny appel. Ny antom-pisitsika dia programa meloa faritan'Andriamanitra ampiasananao, ary io antom-pisina io dia azon'ny olona ekena
tahaka ny hoe azony olona lavina. Tsy hoe voasoratra dia tsy maintsy mitranga. Raisy tsara noty ty zavatra ity a. Tsy hoe voasoratra dia tsy maintsy mitranga. Fa izy Jesosy andaontsika ho any Kapernaomy mba ho tanteraka izay voasoratra. Ao ve tsy hoe tanteraka ho azy izay voasoratra. Finoana diso ny fametrahana fa io soratra io tsy maintsy mitranga ho azy. Tsy mitranga ho azy io. Mandondony eo mivavahadiny safidinao io. Ny fahafantaranao hoe izy ny tokony hanomboka. Ohatran'i Jesosy zao fantany tsara hoe oviana izy ny tokony hanomboka. Ny fitaom-panombohan'i Jesosy dia miaraka amin'ny fitaom-pamaranana ny asa fanompony jaunina. Ny toeram-panombohana ho an'i Jesosy dia efa fanta-meloto amin'izay voasoratra fa any Kapernaomy. Ny sibla ho iasany ministera Jesosy dia efa fanta-melo fa ny ondro veriny Israely, zany hoe tsy mivoaka ny Israely izy zany na dia etaetany ary ny hamonjy zao tontolo zao. Ny toro-teny voalohany efa fanta-melo fa hoe mibeba fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tena akaikinao mila mianatra hoe miverina, manaiky sy mandeha arak'izay voasoratra hoe fitahiam-panahy. Amen. Na dia efa voasoratra dia azon'ny olona lava na azon'ny olona ikena le voasoratra. Romanina 9:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina 9:7-20. Mino fa hanampy be ny fomba fiatrentsika no avintsika ny teny omeny tompontsika androany. Satria hanomana mandrakizay ianao ary ny fanomananao mandrakizay dia manomana ny rapitsa ianao. Alohan'ny hiatrika amin'ny mandrakizay dia efa miatrika ny rapitsa ianao. Dikan'izay tsara zany raha sady vitanao miatrika ny androany rassurenao miatrika ny rapitsa ary omenao ny antoka fa eo ianao amin'ny rendez-vous amin'ny mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Ozy izy ny Baiboly, ozy izy Paoly ny anaran'ny Tompo, satria izay fantany raha teo na ihany koa hoe satria izay fantany taloha, izay fantany raha teo no ny tendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy, mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro Jesosy. Ty andalan'ny Baiboly ty dia miresaka momba ny préconnaissance sy prédestination, zany hoe mbola tsy tonga teto ambony tany ianao dia efa fantatr'Andriamanitra. Mbola tsy tonga teto ambony tany ianao dia efa nitendre-n'Andriamanitra. Vao tonga eto ambony tany ianao dia miantso anao Andriamanitra. Amen. Ny côté an'Andriamanitra zany dia fantany melotsika ary nitendreny melo. Le fanendrena dia vao mazava eto fa ny destin, satria misy ny prédestin. Ny prédestination nomanin'Andriamanitra ho anao dia tsy tahaka an'ilay mahazatra ny olona hoe ohatra fotsiny zao fa matetika amin'ny fiten'ny olona dia hoe ny destin ny olona anankiray dia hoe lasa ministra izy. Tsy destin zany. Diso ny fiteny fa ny hoe ny anjara voatendry ny Josefa, ny anjara voatendry ny Josefa dia izy lasa mpanapaka tao Egypta. Tsy anjara voatendry iny. Antso. Ny côté an'Andriamanitra zany dia fanta-melo, nosorata-melo, nalamy-melo. Ianao zany rehefa miverina ampahatokiana ao anatin'ny fon'Andriamanitra dia manomboka misokatra ny ao anatinao misy zavatra efa vita melo ho anao. Tsisy idiran'ny fanahinao zany hoe dia anao ahoana na tsy saina an'izany ary ianao efa misy io zavatra io. Ny anjarantsika dia ny mifantoka amin'Andriamanitra nanao planiny. Fa tsy manam-panahina amin'ilay planina sy miady saina no mifantateran'ilay planina. Tena kaikinao any amin'Andriamanitra alefa ny saina hoe ny côté an'Andriamanitra efa vita melo. Côté anao mila mijoro ianao isan'andro. Ny fanendrena voalaza amin'ny Paoly dia zao fantatr'Andriamanitra melotsika, notendren'Andriamanitra melotsika, prédestinétsika hitovy endrika amin'ny zanany. Ny anjara voatendrinao io zany dia hitovy endrika amin'ny Jesosy. Ny destinanao dia hitovy endrika amin'ny Jesosy raha manaiky ianao na dia efa voasoratra azy zany.
raha mba mety maneke. Ny 9 am'ireo manatoko favalo ary zay nitendreny dia nantsony ko ary zay nantsony no amariny ko ary zay no amariny no meny voninahitra koa. Antso iresantsika rehefa avy eo antso le toerana le asa le zavatra andrasan'Andriamanitra mba ho ataonao. Ka manino zany resantsika tsara ianao miverinao ny programan'Andriamanitra mba harisika Andriamanitra ampidina ny famatsiny ifanaraka amin'ny sitrapony. Tsika dia mila mianatra fa ny karazam-pamatsiny anankiray dia mifanaraka amina karazana programa anankiray. Ny famatsiny Andriamanitra dia mifanaraka amin'ny programan'Andriamanitra fa tsy programanao. Raha programanao ilay izy dia voay ny famatsinao. Mazava ve zany? Fa matoa zany tsika miantso an'Andriamanitra, iantso ny fanambiny dia satria efa tapontsika teo amin'izay mety ho vitantsika ary reslarintsika fa misy zavatra tsy vita eo raha tsy eo Andriamanitra. Matoa nefa tsika miantso an'Andriamanitra dia fataro fa misy programan'Andriamanitra, sitrapon'Andriamanitra zany tokony iverenanao sy ijoroanao. Tsy chantage le izy fa logika. Ny anjara voatendry dia ny fisehoan'ny endriky ny toetra an'Andriamanitra eo amin'ny olona. Tanteraka ny anjara voatendrinao rehefa tonga manahaka an' Jesosy ianao amin'ny toetra. Ny anjara voatendry eno tsara raha mbola tsy tonga Jesosy dia ny anjara voatendry fisehoan'ny endriky ny toetra an'Andriamanitra eo amin'ny olona. Rehefa tonga Jesosy dia fisehoan'ny toetra an'Andriamanitra avy ao anatin'ny olona. Ohatra ny anjara voatendry Moïse zao dia naneo fahalemem-panahy. Fa rehefa tonga Jesosy dia fahalemem-panahin'Andriamanitra no nasehony fa tsy fahalemem-panahy Mosesy no nampiny. Avereny hoe toetra an'Andriamanitra hoe. Ny antso kosa araka le Romanina 8:29-30 teo dia le asa ny raha an'Andriamanitra anao, ilan'Andriamanitra anao eto ambony tany. Jeremia 1:5 ny anaran'i Jesosy. Atro ny fony ianao tsy mbola niforonoko tany an-kibo ry Jeremia no efa fantatro. Fantatro mieloha, pré-connaissance. Ary atro ny fony ianao tsy mbola teraka no efa noamasingy sy nitendreko ho mpaminany amin'ny firenena. Io amin'izay le antso. Mety hoe mitovy le nitendrena, resaka mony resantsika. Fa resaka vérité biblika ny zaraiko aminao. Fa ny nampaminany an' Jeremia dia nanomboka tao am-boaka. Fa ny namantaran'Andriamanitra an' Jeremia melohan'izy izy tao am-boaka. Zany hoe mbola tsy ao am-boaka ianao zany dia efa fantatr'Andriamanitra. Ankinao amin'izay ne fonao hoe ianao mbola tsy tonga tao am-boaka mamanao, ny Andriamanitra efa nahafantatra anao. Inona zany ny antony anahinao ny amin'ny hoavinao nomeny Jesosy ny sopapa na isan'ny volondohanao rehefa fantany. Azonareo ve zany? Ny isan'ny zanaka sy taranaka omenan'i Abrahama efa fantatr'Andriamanitra tamin'ny fanisanan-kintana izay tsy voaisany i Abrahama. Misy zavatra zany no man'Andriamanitra ho anao, tsy natao ho isainao fa efa vitan'Andriamanitra ny manisa azy, fa ny anjaranao mifaly fotsiny amin'ilay Andriamanitra ny teny taminao fa misy le anjara. Aza velam-pahory ianao le anjara mbola tsy hita amin'ny masonao. Misy le izy, atao vampy anao fotsiny hoe misy le izy ary Andriamanitra miteny fa misy le izy. Le lanjan'le Andriamanitra miteny mihitsy ny ataovy mahazo toerana ao anatinao. Izy anke tsy mamahazo vazy, tsy mampanantena pokaty ianao izy. Miteny fahamarinana izy fa manampy anao eny an-dalana izy mba hazakanao ny zavatra lazainy. Mianatra ianao mihaino azy. Amen. Ozy izy eto Andriamanitra resaka tamin'i Jeremia. Mbola tsy niforonona ianao nefa fantatro tsara ianao Jeremia. Ary moa zaho ihany koa namorona anao iny tompo. Rehefa tao am-boaka ianao dia no amasingy sy nitendreko ho mpaminany amin'ny firenena. Io le antso. Taontsika resaka ary momba an'le hoe anjara voatendry manahaka amin'ny toetra sy le antso manao ny asany. Ao ny anjara voatendry manahaka toetra. Le antso zay mino antso iny. Ny asa nataon'i Jesosy natao ataonao. Fa ny anjara voatendry na ny destin mianara amiko
fa iza malemy fanahy sady tsy miavinam-po. Avy reny hoe ny anjara voatendry hoe enao manahaka an' Jesosy aman-toetra hoe ny antso hoe enao manohy ny asan' Jesosy dia samy ilainao reo hoe satria programan'Andriamanitra ho anao reo hoe dia tenena izy rehefa miverinao amin'io programa io ianao hoe misosa ho azy ny ambiny hoe tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Mahatonga le izy tsy misosa zany. Androany maraina zany programa pampisosana an'le izy. Famoronana voambolona atao am'tiasa fanompony ty dia saorina ny tompo f'Andriamanitra mpamorona izy. Ny mampisosana io zany ianao miverinao programany. Raha za ianao endry androany maraina dia manapa-kevitra melao fifaran-taona tompo ataoko feno ny programanao programako ary ataoko programanao sisa ny programako. Eny tsefatsefany eny asisisika eny ny faniriko fa ny programanao ny vaindondra raha ary ny fatateran'ny faniriko dia ho ampiasaiko ho amin'ny fijoroako anao ny programanao. Azonao ve zany tantaraiky zany ve? Ohatra iresaka momba ny Jaona mpanao batisy tsika. Ny anjara voatendry ny Jaona mpanao batisy tsy hanao batisy fa ny antso tonga teo amin'ny Jaona mpanao batisy dia ny anao batisy. Aza raha tony tanantsika rehetra ka mazava dia raha tsy mazava moa dia izay tsangana fa averiko. Tsangana hoe averiko. Misy tsy manangana mantsy, misy tonga dia midiridiry misy tsy azoko. Ny anjara voatendry ny Jaona tsy hanao batisy. Ny anjara voatendry ny Jaona aneho ny toetran'i Jesosy. Dia ho hitantsika eo avy eo hoe taiza hoe Jaona naneho ny toetran'i Jesosy. Jesosy mbola tsy tonga amin'io. Toetran'Andriamanitra hoe resantsika io zany. Fa ny entsoan'Andriamanitra ny Jaona dia anao batisa. Ao Matio 7:1 ka hatramin'ny 2 ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro zany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany any efitra jodiana anao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Io zao dia misy toetran'i Jesosy sahady anatin'io. Manaitra ny olona hibebaka. Ao ve? 9 mamoaza vomendriky ny fibebahana ianareo. Zany hoe tao am-pony Jaona ny fahateren'ny famerenana ny olona ho amin'Andriamanitra. Zany fahaterena merina ny olona ho amin'Andriamanitra zany toetra n'Andriamanitra zany. Faly Andriamanitra raha tavaverina aminy ny olona zay niala taminy. Amen. 9:12 ny anaran'i Jesosy. Za dia manao batisa anareo amin'ny rano amin'ny fibebahana fa le avy ao aoriako ny maheriny ho za ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza izy nanao batisa anareo amin'ny fanamasina sy ny afo. Jereo zany ny toetra ny Jaona eto hoe mametraka ny mpanompo avy ao aoriana ho lehibe lavitra noho izy tahaka ny filazan'i Jesosy hoe zay mino ny asa ataoko no ataonko dia mianonse anao izy ny asa mbola anao asa lehibe noho izany izy. Fanetre tena manaiky melohan'ny fotoana fa isy olona afaka ho ampiasain'Andriamanitra mihoatra fa tsy hoe za no mpaminany farany ary tsisy tsony atao rinako. Fa izy ianao no faranany eo aminao ny programan'Andriamanitra. Ianao mbola tsy tamin'ny Papouasie akoriko. Na zay anaran'izany mety tsy azonao koa izy zany Papouasie. Dikan'izay afaka nangan'olona foana Andriamanitra. Ary aleo koa Andriamanitra nangan'olona tsy ampy any antsika. Vao zay fotsiny zany dia efa to dia vao testely izy hoe vao ianao fotsiny miteny hoe vitantsika io dia efa tsy any zay, tsy vitanao zany eo. Aleo Andriamanitra nangana olona maro maneran-tany mba ho faingana famerenana ny vahoaka n'Andriamanitra teny hiverina ao amin'Andriamanitra hiatrika tsara n'izany hoe fanjavonana izany araka ny tokony ho izy. Ny fiandrasana fanjavonana tsy anaty fiderahana fa anaty fiovana. Ny fiandrasana fanjavonana tsy anaty vavaka fa anaty fiovana. Ny fiandrasana fanjavonana tsy anaty toroteny fa anaty fiovana. Ka sao dia mitaditady toerana ianao hoe hifarana hono ny zavatra rehetra dia any sady afaka mivavaka midery sitrany ahy.
tsy any ambadiky ny zavatra ataony hoe ty ivelany hitsenanao ny tompo fa ambadiky ny fiovaniny ao anatinao mifanaraka amin'izay efa nyteneniny hoe ty tsy zakako ajanony dia najanonao, ty tsy tiako dia najanao satria fantatrao fa tsy tiany. Any ny fiandrasana ny tompo. Dia aorian'izay manatrika fotoana amin'izay ianao. Dia anatin'ilay fotoana misy toriteny, fiderahana, vavaka, dia misy antony ilay fivoriana satria efa ao anatinao ny etaeta-piovana. Nareo ve tsy maheno hoe mampahazo aina be mandrean'izany fahamarinana zany? Tao olona telo fotsiny manao le ohatr'izao tsy mampahazo aina andray ve le izy ny ilain'ny firenentsika zao tsy fiderahana fa fiovana. Tovotra le teo mihitsy. Tsy vavaka lava be sy iombonana be, fiovana. Tsy hainao ndray hiaraka ndray dia ary hivavaka indray. Fiovana zao ny ilaina. Fiovan'ny olona tsararay avy. Fa tsy hoe fanovana olona. Dia tsika isaintsaina hoe ovay le anao io zany fa tsy nety niova hono. Dia ahoana mba association anao hoe rehefa tsy ova anao dia esorina zany ianao io. Na hainao mba hititeny mba Jesosy mbola tapahana aloha le aviava mba heritana mba na hainao mamoaka an'ireny teny ireny. Aloha le aviavo amin'ny tany mboloboka ihany dia mba tsy ho kapaina fa sitrany mba sao dia mbola mokatra ihany. Mametraka fa Andriamanitra afaka manangana mihoatra. Ny zava-dehibe aminao tsy ianao ampiasain'Andriamanitra fa le Andriamanitra afaka mampiasa izay tiany. Amen. Ary tsy ianao ny lehibe indrindra fa Jesosy ny lehibe indrindra. Ny fomba filazan'i Jesosy mampiomana amin'ny fanetretena fa ianao aoriana noho ny anao asa lehibe noho izy dia ohatr'izay koa ny filazan'i Jaona. Ireo ny tany sain'ireo zany ny anjara voatendry ny ainan'i Jaona nanahaka an'i Jesosy, nanaitra ao amin'ny fibebahana, nanaitra ao amin'ny fiovana, mianonse fa manaraka mbola mafimafy kokoa, mahery kokoa, matanjaka kokoa. Anjarantsika mianonse fa reo taranaka ho avy ireo mbola hery vaika lavitra noho tsika. Sytehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Fa tsy hoe ianao indray ny bloqué hoe mazaza an'lahy za tadany lafo. Izy anie miainga eo amin'izay mba nirahanao tamin'Andriamanitra. Ahoana moa tsy hatonga azy tokony ho lasa lavitra noho ianao. Ianao ny ainga teo amin'ny zorodira azafady. Mety tsy azonao gamana zany fa zorodira taiza nisy zorodira zay ny aingana dia zay fotsiny. Fa reo taranak'ireo tsy teo amin'ny zorodira ny ainga fa teo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Alleluia. Voarainao ve aloha izy hatreto e? Toizina 10 ary ny vahoaka nanontany. Luka 7:10 azafady. Gaga. Luka 7:10 efa niova boky tsika ke. Aza taraiky any amin'ilay boky taloha ihany mba midira ny boky manaraka. Minaran'i Jesosy ary vahoaka ny nanontany an'i Jaona dia nanao hoe inona no ataonay? Dia namaly Jaona ka nanao taminy hoe zay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana. Fitenin'i Jesosy zany manaitra ny olona ho amin'ny fanehom-pitiavana ara-pizarana, ara-panomezana, ara-piantrana. Anjara voatendry ny joroany Jaona io zany hoe mijoro tahaka an'Andriamanitra manaitra ny olona ho amin'ny fiaina pizarana. Ohatr'ilay nitenen'i Jesosy amin'izay ny Jesosy mbola tsaratsara kokoa raha misy maka mihitsy dia sady meo mihoatra izy. Ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa zany hoe nanaitra ny olona ho amin'ny fizarana Jaona. Tena kaikinao toetra an'Andriamanitra ny tia mizara hoe 12 avokoa ny mpamoretra sasany mba ataony batisaka anao taminy hoe mpampianatra eo inona no ataonay amin'ny mampamoretra anay? Dia ozy izy Jaona aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Ry zalareo zany mampandoa mihoatra fatany tsara hoe hatreto ny pourcentage alain'i Sezara. Dia misy commission alain'ny mpamoretra. Nefa ozy izy Jesosy aloavo an'i Sezara zay tokony an'i Sezara, averena amin'Andriamanitra zay tokony an'Andriamanitra, tsisy anao ao anatin'ilay izy. Dia eto manaitra Jaona mba tsy haka mihoatra ny mpamoretra. Toetra an'Andriamanitra mampatsiaro ny olona ny amin'ny fifehezan-tena mba hay hankasitraka eo amin'izay misy sy eo amin'izay ananany. Tsy hitady lavan'izay tsy misy ary tsy hoe hitady fahafampo amin'ny fiheverana ampitombon'izay misy. Baiboly miteny fa tsisy
tsisy olona ho afa-po zany amin'ny fitombony vola ozy izy ary le olona teny zay dia Solomona ary Solomona io a dia ohatry mivovoka ny volamena tamin'ny androny zany hoe olona efa expérimenté amin'ny resaka harena dia tonga saina izy tany amin'ny farany nanoratra ho atsika teoriana hoe tsy misy fahafam-po tsy misy fiainana ao ambadiky ny fitombony vola mizanaka Andriamanitra nefa tonga atao fanadin'Andriamanitra dinanaka tany ampitomboy vola tsy vola ny ilainao fa Jesosy mety teny ianao vola mihitsy zao marina vola zao ny ilaiko zao dia omenanao le vola dia lany andro dia ahoana indray zany rapitso dia rapitso indray zany mitadiko dia za foana ve na ianao ve tsy leo an'izany tsy aleo miverinao amin'Andriamanitra sy ny prinsipany dia sokafan'Andriamanitra ny lalana ary tena sokafany io amin'ny fomba tsy hotakatry ny sainao sokafany io rehefa manaiky ny fonao 17 ary nisy miaramila koa nanontany ka nanao tamin'ny Jaona inona kosa mba hataonay dia hoy izy taminy aza manotra atray aza mitoto foana amin'ny olona aza miapanga laingy ary mianina amin'ny karamanareo aoka ianareo ho faly contentez-vous de vos salaires raha vao tsy manana contentement zany miaramila mila vavaka daholo zany Jaona nefa nijoro tamin'izany toetra n'Andriamanitra zany anjara voatendry hitanareo amin'izay le izy tsy asa nanirahana le izy fa toetra n'Andriamanitra ny tahafony Jaona zay le prédestination antso fa inona moa zany ny antsoin'Andriamanitra ny Jaona efa atao amin'ny anarany le izy mpanao zavatra anankiray izy mpanao batisa fa zao anefa tsy fonction le izy fa précision na cible tsy hoe natsoina ho mpanao batisa Jaona dia ho atao amin'ny batisa daholo ty babay sy lovotra zay hita rehetra ty olona anankiray ihany na ny rasan'Andriamanitra ho ataon'ny batisa ny antso tsy hafanam-po fihazakazahana nenjika isa fa ny antso fifantohana amin'Andriamanitra mba ho tariana mety amin'le anankiray ny rasany ianao tsy maintsy resahana zany fa hifarana ny taona mantsy ka anao bilan iny hoe tsika voninahitra Andriamanitra vola 20 nietika tao tompo lasa izy le 20 aloha efa netiko aloha so dia anankiray entina tsy miala ntsony mba mety ty zay mitondra 20 tsisy hita daholo zareo le tonga mifarany taona tena kaikinao tsy manenjikisa atao amin'ity fanjakany ity hoe fa manaiky hoe ho tarihan'Andriamanitra hoe mety amin'ny olona anankiray hoe tsy fahavalo quantité atsika fa miditra lalindalina kokoa hoe Jaona nantsoina anao batisa fa tsy nisan'ny olona nataony batisa no nankasitrahan'Andriamanitra azy fa nanekeny anao batisa an'le tokana zay saika tsy nataony batisa ty antso ty zany le ohatrany tsy mandresy lahatra anao finda nandresy lahatra ny Jaona anao batisa ny olona rehetra inona ny tsy nandresy lahatra azy anao batisa ny Jesosy satria ozy izy ny anao izy amin'ny rano ny anao amin'ny afo pouvoir anao bebe kokoa azitsika ve fozy Jesosy raha eto ianao mandahy dia zay mandahy go tsy nitenen'izay ny tompo anairako anao le izy hoe rehefa mandre directive aleo isan'izay mankato amen fomba fiteny tamin'ny mbola tanora zany hoe zay mandahy gorille tam tsy mila lohan'izany tsony ankizy amin'izao satria olon-kendry mifeny confession mivava daholo ny zanaky ny Andriamanitra alleloia ny zanaky Andriamanitra amin'izao taranaka voafindra fa ry zareo tamin'izany mbola tsy niova no teniteny ohatr'izay fa tiako atongavany ozy izy Jesosy eke ozy izy atateraka ny fahamarinana so Jaona fa zatra nankato okiaro ozy izy mety acontracœur ihany nanaovany an'i Jesosy fa tsy napozy fa iny anankiray ohatry ny seka tsy natao iny iny mihitsy le tena nandrasana fa ny ambiny rehetra tsy nilaina fa maninona tsy nilaina satria ny olona rehetra zay natao batisa talohan'i Jesosy dia tsy maintsy naverina natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy dikan'izay inona zany ny kanto tao oentiny Jaona ohatren'Andriamanitra hoe reto daholo miaramila nataoko batisa reto daholo dia jerevan'Andriamanitra fotsiny hoe
Avereno. Tsy hoe lamako a, fa avereno. Tsy haiko azonareo ngamba an'ilay izy. Tena kaikinao tsisy enjehana ilay izy hoe. Fa fitariana manokana ilay izy hoe. Avereno farany dia amin'izay miditra tsara. Tsisy enjehana ilay izy hoe. Fa fitariana manokana hoe. Reo olona marina ataon'ny Jaona Batisa dia tsy maintsy naverina atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy quantité na asa ilay izy fa précision na asa. Tsy ny hamaroan'ny olona vitan'ny Jaona Batisa fa Jesosy rery nandrasan'Andriamanitra mba ho ataon'ny Jaona Batisa. Raha tsy nanao batisa mihitsy zany Jaona fa Jesosy rery nataony a dia mety. Ary raha vita ny batisan'i Jesosy dia tsy nanao batisa intsony i Jaona dia mety satria Jesosy anankiray iny ihany ny tena nandrasan'Andriamanitra. Dia sao dia tenao namary tena hoe zany hoe mahatonga tsy dia mitory fa olona anankiray ihany asian'ny tompo toriko. So dia Jaona zay fa nenao mety hafa fa enoy tsara Andriamanitra. Aza raisina tendrony amin'izay tianao iandraisana azy ny bitsika Andriamanitra sy ny feoany. Alléluia. Matthieu 28:19 naran'ny tompo a. Mandehanareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Eto Jesosy mampianatra fa ny batisa ho atao rehefa lasa izy a dia asitrika ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina ary atsangana vaovao amin'ny anaran'i Jesosy. Dikan'izay zay rehetra efa nandalo teo an-tanan'i Jaona zany a dia arefera avokoa. Voarantsika ve le zavatra tian'Andriamanitra ampitainy? Merci beaucoup pasteur Namaly amin'ny anaran'ny mpiara-manompo rehetra. Zay no mahatsara ny manao zavatra ho an'ny tompo satria tonga dia metraika ho an'ny rehetra ao amin'ny tompo le zavatra ataonao. Kolosiana 3:23 aminaran'i Jesosy. Ninona ataonareo? Ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Rehefa ataonao ho an'ny tompo, ny olona rehetra nefa ao amin'ny tompo dia lasa ataonao ho an'ny olona rehetra. Jereo Jaona nanao batisa an'i Jesosy. Jesosy nitondra ny fahotan'izao tontolo izao sy izao tontolo izao tao aminy. Rehefa vita batisa Jesosy dia ny olombelona rehetra ny lasa vita batisa tao aminy. Rehefa mipetraka ny fitarian'Andriamanitra manokana amin'izay ilany ianao dia misy ho azy ny fietraikan'ilay izy ho an'olona be dia be. Tsy anjaranao zany manam-panahiana hoe firy zao ny olona voakasika. Ny anjaranao mitandrina tsara mba eo amin'ilay asain'Andriamanitra ataonao fotsiny no hijoroanao. Ao amin'ilay boky resantsika tao amin'ilay salamo vetivety salamo 139:16 mba verina kely azafadany salamo 139:16 resaka antso mantsika minaran'i Jesosy. Ny masonao efa nahitana dia fony tsy mbola ary fady aza voasoratra teo amin'ny bokiny avokoa ny momba ny ratsambatako rehetra. Io le resaka tao tamin'ny nanomboka hoe voasoratra tao hoe isa ratsambatana toy izao ny vatanao, ohatr'izao ny endrika tsy maintsy hanamboarana azy ary izao ny fomba ampiasana azy. Voasoratra mihitsy tao anatin'ny bokin'Andriamanitra io zany ny nanamboarana ny tanan'i Jaona hanao batisa an'i Jesosy. Zany hoe voaforona zany ny tanan'i Jaona tao anatin'ny kibony ny fanamboarana ny tanan'i Jaona hisy endrika ao akibony Elizabeta mamany dia natao mifanaraka amin'ilay voasoratra ao amin'ny bokin'Andriamanitra hoe ny tanan'ity zazy ity dia ny volavolaina azaka an'i Jesosy ho ampidirana ty rano dia hisy force avy any amin'ny biceps sy ny ana rehetra anangana zay tsy dia nisy pasteur niaraka tamin'izany fa izy rery anangana Jesosy vao zay ny namolavolana ny tanan'i Jaona. Tsy handitrika olona mono azy anaty rano. Tanao amin'izay fa raha voa diso ny ao anatinao dia lasa diso ny fampiasanao an'izay zavatra namboarin'Andriamanitra tokony ho ampiasaina ao amin'ny programany. Atao inona resahana zany? Io ratsambatanao io ninona hatrany tabidokatra any Paladia efa voasoratra ao amin'ny bokin'Andriamanitra hoe ampiasaina atao inona io fa tandremo fa ny devoly hamadika an'io ho ampiasainao amin'ny zavatra tsy azo ampiasana azy.
tsy anao io efa nividiany Jesosy tamin'ny rano io tsy azonao ampiasaina amin'izay etretanao azy ny ratsambatanao sy momba mivatanao ampiasao io a amin'izay nividy azy a lafo de Jesosy manatompo ianao efa voasoratra meloha tao amin'ny bokin'Andriamanitra fa rehefa nanamboatra ny tanany ora Andriamanitra tao amin'ny kibo mamany ora izy ary zany ora zany le rangahy anankiray naninona tazona ny tanany Mosesy de zao efa vita tao amin'ny bokin'Andriamanitra meloha nanamboarana ny tanany ora iazona ny tanany Mosesy tsy nafantatra ora fa efa vita meloha fa nasaina nataony ora le izy ka raha tsy nanaiky ora de tsisy ilana ny tanany zany fa zay ny ilana ny tanany tenena akaikinao atao inona ny tananao io tananao io tananao tena zay io tananao io atao inona io tsy anao io tsy anao no mideside amin'izay ampiasanao io hoe tiatiako ataovana an'izao amelako olona le manany reny tsy zay io teto ny tanany Jaune anitrika ny tanany ora iazona Jaune 19:38 anaran'i Jesosy rehefa afaka zany Joseph avy any Arimatia mpianary Jesosy izy nefa tamin'ny mangingina ihany no ny fatahoran'ny Jiosy ty Joseph avy any Arimatia ty a olona Jiosy mpandraraha mpanana laibany mbola fitevy zany nanakarena teo amin'ny tanàna izy mahavariana mpanaradian'i Jesosy possible ianao zany manakarena fa manaradian'i Jesosy dinany nataony lasa izy nakany amin'ny Pilato mba azahoany manaisitra amin'ny fatin'i Jesosy enio tsara ny tioeny ary nanaiky Pilato de lasa Josefa ka nanaisitra amin'ny fatin'i Jesosy ny tanany io rangahy io zany de efa voasoratra tao amin'ny bokin'Andriamanitra meloha fa ho avy fotoana rehefa ho lehibe io a de aka ny fatin'i Jesosy ny tanany ka raha tsy nanaiky an'izay programa sy planim-piantsony zay Joseph any Arimatia de tsisy ilana ny tanany raha tsy nanaiky Jaune de tsisy ilana ny tanany raha tsy nanaiky ora de tsisy ilana ny tanany raha tsy nanaiky Josefa de tsisy ilana ny tanany raha tsy nanaiky ianao de tsisy ilananao mba miverena moa de maneke tsy ianao ny hoe manam-panahina ao atao inona le izy miverina fotsiny eo amin'ny programan'Andriamanitra eo inona le nomaninao fa tia reko androany fa kefa misy boky zany ao a de voasotra daholo hoe natao ahoana natao inona natao ampiasaina anao inona io vavy io hiteninina amin'izy io maso io natao hijery inona ho an'izy io sofiny io natao hiaino an'izy natao hiaino an'izy io sofiny io verenao amin'izay efa nisoratan'Andriamanitra fa misy programa efa mipetrapetraka ao ny programan'Andriamanitra nomanino any Abrahama zao i Abrahama anteny momba ozy izy zay Sara nomeno zavatra be dehibe zao fa raha mba misy mpandova to de milama feno ny fiainako ny programan'Andriamanitra any Abrahama tsy hiteraka olona be dehibe fa hiteraka olona anankiray atao Isaka zay fotsiny tsy hiteraka mpandova maro be araky ny etaetany fa hiteraka ny Isaka hitoerany teny fikasana Isaka anankiray nateraka avy amin'ny Sara hitoerany teny fikasana zay ny programan'Andriamanitra ho any Abrahama ny entsoana any Abrahama mba ho amin'ny taranaka Isaka no hifidianan'Andriamanitra olona sy ampiasainy mba hipoirany akanofa ho tonga olombelona eto ambony tany de nefa rehefa jerentsika de tia miteraka Abrahama fa programan'Andriamanitra to de navilony devoly tany amin'ny agara ary mahavaneva vao vehivavy efa to de mety ohatrany tonga de mety zany le izy rehefa ny devoly no mitarika fa sandoka le izy ary tsy maintsy orohana le izy le izy ne tsy maintsy hiverina atsika de tsy maintsy iregle any fa tsisy hoe e de eo zay de niara-nonina tao zareo tsy niara-nonina ka alleloia tsy maintsy ny voninahitr'Andriamanitra anao seho fa ianao tsy maintsy hiverina any amin'iny le décision anankiray eny de ny mbola tsy asaina miverina za raisiny akory le izy
lizany hoe tsy re eo ampanaovany eo collage be eo ampandoavana tena misy dikan'izay zay tena be mihitsy fa aza manao an'izay ianao miaino tsara an'Andriamanitra. Genesis 17:21 ny fanekeko ahoroko amin'ny Isaka zay ateraky Sara aminao raha avy ny taona toy izao. Tsy zanaka marobe fa na de ray aza fa itoeran'ny programme dia zay ny zava-dehibe. Zay le resaka teo hoe tsy hoe izy tsy quantité fa précision le izy. Tsy hoe asa fanompona be dia be mahafantatra anao sao dia anankiray ihany no tokony isy ianao. Zao misy mieritreritra ny antinteneny mety tsy voatery ato fa fantary tsara le izy. Fa raha eto ianao mandrea raisy loha zany teny zany dia mandinihy tsara koa manao koa ianao mahainao zany eto zao tsisy kisendrasendra zany. Aza miady amin'ny programme efa hitarian'Andriamanitra anao. Alleluia. Iana zao niteraka marobe fa anankiray ny tena narasan'Andriamanitra taminy Samuel. Ary ny anaran'le ambony ary tsisy fantatra. Nizaniza ny anarany dia tsy voasoratra. Tsy nirarahian'Andriamanitra fa tiako fantatrao tsara fa misy programme manokan'izay enrasan'Andriamanitra anao. Mba hivereno le izy dia mba hijoroy raha mba mety. Aiza le toerana tian'Andriamanitra isy ianao? Le izy tsy hoe toerana misy mifanatrehan'Andriamanitra nefa tsy any ny ilany ianao. Fa le izy any amin'izay ilany ianao iarahanao aminy. Tsy haiko raha mazava zany. Dia zareo tsara le fa iorana zao raha mba mifanompony tiany iorana zao dia mba mitory-teny. Fa nanendren'Andriamanitra azy mitazona sandry. Tamin'izany mbola tsy nisy deo. Ary Mosesy be volom-bava. Dikan'izay kelika. Tsy mora zany ny ao ambany ao anatiny io satria tamin'ny hygiène ny olona tamin'izany tena marina fa institut hygiène tsy hipita fa mbola tsotrany amin'izao. Fa zay ny ilana azy teo ny akoatran'izay tsy mila. Trandranefitsika mamorona zavatra be dehibe sao dia mba tsy dia mba ty dia mba tsy dia mba ty dia mba tsy sao dia mba ty. Andriamanitra tsisy amin'ireo fa le efa noteneniko tamin'ny aniny dia mbola miandry anao amin'io foana mandraka androany. Fa afaka tsara ianao dia miverina tsara amin'Andriamanitra. Mbola manam-potoana ianao ahafahanao mamarina tsara ny taona ampifaly an'Andriamanitra. Mijoroa amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Amen. Iresaka momba Paoly vetivetytsika dia amarana. Korintiana voalohany toko 1:12 anjara voatendry minaran'i Jesosy. Aoka nahaka ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Paoly zao nijoro avolombelona fa tena manahaka an'i Kristy izy. Ary ny teneniny dia zao mandraisa modèle tsara rehefa hitanareo fa mifanaraka amin'ny modèle napetraka Jesosy ny modèle hitanareo amiko. Raha hitanareo kizitinjitina dia aza manahaka rehefa le kizitinjitiny fa tsy Kristy zany. Zay ny tiany teneniny. Anjara voatendry zay momba ny antso, momba ny fanompona. Asan'Apôstôly 27:23-24 aminaran'i Jesosy. Fa nisy anjelin'Andriamanitra zay tompoko. Le tompoko eto tsy le anjely fa le Andriamanitra. Fa nisy anjelin'Andriamanitra tompoko sady topoiko nitsangana teo anilako le anjely alaka nanao hoe aza matahotra ary Paoly tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'i Kaisara ianao. Direction devant César. Asan'Apôstôly 23:11. Ary ny tompo nitsangana teo anilany tamin'iny alina iny ka nanao hoe hitanao hoe différence. Le voalohany anjely nampitondray nafatra mampafantatra anao ny direction. Le faharoa Andriamanitra maniraka mihitsy no miteny matoki tahaka ny nanambaranao atan'i Jerosalema ny mbola anambaranao any Roma koa. Tsy direction fa tonga dia action rend témoignage de moi. Karazana feo mila fantatsika zany mahasamihafa andreo. Misy taontsika mandre feo avy amin'Andriamanitra avokoa reo ny anjely mampafantatra anao hoe ary ny direction fa Andriamanitra kosa mampafantatra anao hoe zao ny tokony ataonao eo amin'le olona zay anarany anao. Inona ao anatin'io le antso mazava be le antso any Roma Césara. Ka tsy hainao ny azo ny tiako raha zary mba irano a Césara mety tsy hainao. Mety ianao iranao any Abobakara. Olona hafa mihitsy za fa mila fantarina ianao zany tsy tokony tsy hainao zany mametraka.
tenenina akaikinao tsy anao no mametraka hoe izy ny mametraka hoe zany hoe na io empereur romain qui s'appelle César ao ampon'Andriamanitra io olona io na de faran'izay gentilisa be tsy mivavaka ary manomana olona Andriamanitra nanomana ny Paoly izy mody natao zay anagadrana azy fa planiny efa milimetre mipetrapetraka mba hifanena eo amin'ny César Paoly anambara ny fisiany Jesosy mba rehefa ho tonga amin'ny fefarano io génération io na César na le olona faran'izay kely sy bitika indrindra tamin'io génération io de nandre momba an Jesosy avokoa ry zareo antso misy tony ianao ataon'Andriamanitra famafao amin'olona ambony mety havanareo mihitsy izy za tsy tena hoe antso le izy fa mety ho antso amin'ny vavatsara vateto Paoly tsy cousin César tsy havany fa to de napetraka Andriamanitra hoe programme anao io ny atongavanao any io fitahiam-mission anao resahanao momba na César tsy anjaranao mandresy lahatra azy hoe beba mo César raha vao tsy mitantiny ianao le ka lasa mivadika salady salady César de tretany hoe olona etreto tsara olona manana maizy azy lasa narina salady zao tontolo zao mandalo voninahitra zao tontolo zao miserana taimboraka malaza be androany io fa lasa narina salady io rapitso tsy maentehaka ho an'Andriamanitra aloha tsika ve zany fa ny aompon'Andriamanitra tsy tia nisy overy na César na iza fa ny jiosy be dehibe zao de hoe aleo faty an César lahy io ny mampahory antsika fotsy Andriamanitra anka aza velo faty loha izy raha tsy mandray famonjena mampalelona izy raha very zany zao Andriamanitra zany karaha zay ianao tsy maniry te ho jiosy fa mijoro tsara ho zanak'Andriamanitra tsy antisemite zany resaka zany tsy zay le izy fa le toetra ny resahako ny tompo any atsiaro ny jiosy any Israely ary Jerosalema ao amin'ny anaran'i Jesosy fa any amin'le toetra firy ny olona natsiaro an César tsisy ary na Paoly koa ary mety tsy nisaina an César raha tsy niteny Jesosy hoe zao mission anao col appelle César de nanaiky ny fitarihan'Andriamanitra Paoly ambara-pahatonga azy teo amin'ny César teo amin'izay joro ny vavolombelona hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny tsy fatatsika de hoe nandray ve izy sa tsy nandray fa tongavany an-danitra de ho hitanao any izy na tsy hoany fa ianao aloha tongava any le izy raha tsy hitako any izy de afaka any ambany tsy mity any ambony inona le anjara voatery destin anahaka an Jesosy nampianarin Jesosy Paoly malahelo an César zay zao le manahaka zay le destin ny destin zany Paoly lasa malahelo an César ny appel hijoro vavolombelona hitory filazantsara eo amin'ny César mba ho tsara fefara gouvernora fa tsy netsolo le dimo farana ianao ihany koa misy karazam-panahy hafanan'i Jesosy tokony efa hiainanao fefa nanendrenanao meloa zany izy amintsika rehefa mandeha mariage manam-panahina amin'ny sakafo hoe mitaintaina be anao mandritry ny fanompavity efa masaka fa zay mivary tena kaiky anao tsy anjaranao zany hoe raha tsy hoe ianao le traiteur hoe finanjaranao mifaly de miaraba an'le mpivady vao de mandrotsaka le tsodrano de miroso eo amin'ny latabatra sy eo amin'le zavatra be dehibe de efa misy zavatra voahomana mialoha ny fanendrenanao anahaka an Jesosy efa voahomana mialoha sutehaka mavy tsara ho an'Andriamanitra miditra ny tsitrapo manaiky ho tarian'Andriamanitra fanetretena fotsiny fa mety io mivoaka io efa vonina io efa ao io alleluia jereo tsara ny tenenin'ny Paoly Timoty faharoa toko faefatra andiny fafito mianaran Jesosy natateraka amin'ny fiazakazahako fa ahoana moa ny fanahafa amin'ny Paoly an Jesosy tamin'io teniny io satria ho Jesosy amin'ny Jaona 17:4 vitako ny asa nomenao fanahafana anjara voatendry
antso le ndresako teo asan'apôstôly 9:11 iverenantsika vetivety ozy izy Jesosy tamin'ny Ananiasy ny anaran'ny tompo mandehana fa fanaka voafidy Paoly ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny Jentilisa zay ny tena namantarantsika azy eo anatrehan'ny mpanjaka Sezara sy eo anatrehan'ny zanak'Israely zany hoe nirahana ao amina mission karazany telo mazava tsara antso Paoly Jentilisa mpanjaka zanak'Israely tove aleloia moa e Romanina toko voalohany dia fahenina Romanina toko voalohany dia fahenina rehefa hita dia vakina aminaran'i Jesosy ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy ny fototry le antso tsy le asa mpanaovina fa ianao mahatsapa fa any Jesosy ianao dikan'izay tsy misy dikan'izany raha mijoro eo amin'izay ilan'Andriamanitra arak'asa nefa tsy any Jesosy izy kosa aloha tena mavitrika mihitsy ny amin'ny fanomezana nefa tsy any Jesosy le olona dia eto Paoly miteny fa ny tena fototry ny fiantsoana tsy le activité tsy le fonction tsy le titre fa le appartenance any Jesosy avy ireny hoe any Jesosy aloha hoe dia atao inona le any Jesosy Korintiana voalohany toko voalohany dia fahasivy fa maninona ny tsy maintsy any Jesosy aloha ianao satria le antso mihitsy ny misy ifandraisany amin'izay tokony iainanao miaraka amin'ny Jesosy naran'ny tompo mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo anananareo firaisana amin'izany andeha Jesosy Kristy tompontsika ny antso dia ny Andriamanitra miantso anao mba ho any Jesosy anananao communion amin'ny Jesosy avy eo ianao mijoro eo amin'izay ilana ianao mitazona sandry iny manaraka ho azy fa reto aloha any Jesosy dia en communion miaraka amin'ny Jesosy farany tena farany alohan'ny tena maranina an'le tena farany amin'izay Petera voalohany toko voalohany dia 15 tsy antso ny ilainao fa le mpiantso no ilainao ny anaran'i Jesosy araka ny fahamasinan'ilay ny antso anareo dia aoka mba ho masina koa nareo amin'ny fitondran-tena rehetra mifantoha amin'ilay ny antso anao amin'ny fomba hoana homeo le fiainam-pahamasinana io araka ny fahamasinan'ilay ny antso satria masina le ny antso dia midira amin'ny fahamasinana koa mba ahafahanao mifandray amin'ilay ny antso fa tsy hoe tavela fotsiny eo amin'ilay antso ny iaonanao any amin'ny farany tsy antso fa le mpiantso ny ametraka fanontanianany amin'izay fomba nampiasanao fotoana tsy le col tsy le antso fa le ny antso ny amaly fitianao tsy le antso fa le ny antso ary eto ho anao le ny antso anao tiamerina anao amin'ny programany izy fa tsy maintsy ianao no manapa-kevitra hiverina ao amin'ny programany avy amin'ny fandrenesanao an'le teny rehetra andro amin'ny maraina fa raha tianao Andriamanitra natsotra ny tanany malalaka tsara dia tsara ho antsika ny hiverinao amin'izay tena ilany antsika voalohany ny destin anao dia ny anahaka azy anana ny toetrany ny olona rehetra tsy mirarahan'i Sezara fa Paoly nivanginy Jesosy hoe Sezara tokony anatin'ny programme ny intercession za zao mahita fa ny lista ny intercession anao zao me mazava tsara amin'izay ampidirao Sezara Sezara fantatrao ny tiako teny Sezara teo aloha Sezara amin'izao sy izay Sezara ho avy eo neny pasteur koa neny le amin'izao rehefa tsy hita izay hitondranam-bavaka izay indrindra mahatonga antsika amin'ny exercice de fin d'année le fony resantsika tsy le tombavaka ny Andriamanitra ta i Sezara minaran'i Jesosy amen efa nanao azay tsy rehefa n'Andriamanitra maivamaivana be le sizy eo an'i Sezara re mihitsy ny hoe tsy ampilanja taovy tena mavesatra tompo raha Sezara io nge miovaka ny empire ray manontolo ny voakasika alleluia zay le fanahafana an'i Jesosy anjara voatendry ny asa hozy izy Jesosy ohatra nanambaranao ato Jerosalema no nanambaranao any Roma fa tsy maintsy hijoro eo amin'ny Sezara ianao dia miomana fa hijoro vavolombelona ianao tsy anjaranao manam-panahiana hoe hoekeny sa tsy hoekeny le vavolombelona ny anjaranao mitondra n'le vavolombelona anjarako avy eo ny mandresy lahatra azy amen dia mino fa ao anatin'izay hiveriny zasy ianao
eo amin'ilay anjara voatendry anaka n'Andriamanitra mitoetra tsara ary iverintsika eo amin'izay niantsoan'Andriamanitra antsika amin'ilay anjara asa eo amin'ilay ilan'Andriamanitra anao izay tsy voatery ho zavatra be deaibe. Raha mpihira zao tsika dia tsy voatery hira be deaibe hoe manenjika albôma folo, mety hira anankiray tena hoe zay nasain'Andriamanitra irainao. Fa mila fantarinao aloha izy ilay anankiray zay aloha mifantoka tsara dia mivavaka tsara. Iza ny olona an'Andriamanitra anao. Sao dia manenjika tsy bitro very fa ondro very. Tsy manenjika ondro very any ivelany ianao nefa ohatrany misy ondro very be anankiray mododinao fanina. So tokony hifantoka amin'izay asain'Andriamanitra ifantohana aloha tsika. Vao any analavory ho any soavina andriny tsy makany aloha fa ao an-tranonao aloha. Misy olona tokony ho vonjenao, misy olona tokony ho vangin'Andriamanitra ao. Hitantsika ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy toy izay indray menu antsika androany dia antsika hisaotra n'Andriamanitra eo mpitsanganana ao vaovao an-tananao ankasitrao ny fonao manontolo tenen'Andriamanitra ny fahavitrininy any anatinao hiverina amin'izay nanendrenanao meloha dia ny fanahafanao azy aman-toetra. Tenenao amin'Andriamanitra ilay taentanao hiverina eo amin'izay iantsony ianao eo amin'ilay karazana asa ilana ianao. Mety ho anankiray ilay olona tian'Andriamanitra ho siblena amin'ny lalanao fa iny olona anankiray iny ny andrasan'Andriamanitra mba hifantohanao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany. Nampatsiahivanao anay fa misy anjara voatendry, voasoratra meloha, voafantona meloha, vita meloha, natao anahaka anao zay. Efa prévu, efa planifié, efa prédestiné, mora be zany manahaka anao satria zavatra efa vita meloha fa izay tsy tonga saina ry andro maraina misaotra fa misy fahatongavan-tsaina, fahazavan-tsaina omen'ny teninao. Tsaroviny tsiraray avy manetahita sy fahavitriana hiverina eo amin'izay nanendrenao melohanay ahafany manahaka anao. Tahaka andro Paoly nomenao vesatra ho amin'ny mpitondro, tahaka an'ireo olona maro tahaka andro Jaune nomenao vesatra mba hampiverina na ny miaramila na ny fariseo na n'ireo olona rehetra zay mifanena taminy. Ary tahaka izany akio fa afahany miverina eo amin'izay niantsonao anay le andraikitra fa indrindra mihoatra noho le andraikitra le précision le asa satria Jaune tsy nandrasanao anao batisa olona be deaibe fa olona anankiray ihany. Tompo aoka izay hiverinao ny programanao ary tena miverina ny programanao zay. Adiva marana ny taona zay tompo dia te ahita mifankasitranao ny momba ny asana izy rehetra mahakasika anay, ny fampiasanay talenta dia tokony mifanaraka amin'ny fomba nanendrenao anay meloha sy ny fomba hiantsonao anay. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy nisaorana isan-kasitrananao ny amin'ny fotoana sy ny fivoriana andro maraina. Misaotra fa fotoam-pamerenana ny olona ao amin'ny antom-panendrenao azy meloha aman-toetra sy fotoana hiverenana iantsitrapo eo amin'izay antony iantsonao anay amankasa amin'izay ilanao anay. No tahinao ny asan'ny tanany Joseva avy any Arimatia satria nanaiky izy hampiasa ny tanany mifanaraka amin'ny boky izay soratana meloha fa natao haka ny fatinao teo amin'ny azo fijaliana izy ametraka an'izany eo amin'ny fahasambao mba hisehon'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny famonjena. Ray amin'ny anaran'i Jesosy nizaniza Joseva any Arimatia manatrika eto vonina ny tanany hiasa ao amin'ny programanao amin'ilay ilanao azy taio ny asa mandrarahany. Amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy Nazareta. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto na ny mpianatra hiatrika rentrée, ireo izay hiatrika examen, ireo izay mitady fianarana, ireo izay tsy manana écolage, ireo izay tsy mahafantatra ny tokony ho ataony, taio ihany koa ireo rehetra izay mangetaheta ny asa, ireo izay efa hanasa, ireo izay miasa tena, ireo izay miasa manolona, aoka ny tananao hitsotra atsiarovanao ny zanakao sy nisy tokantrano manomboka androany. Ajavela isy vesatra nalahelo ao am-pony zanakao tompo hiatrika ny fiafaran'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy. Taio ny tsiraray avy izay tonga eto Jesosy ninninona mety manahirana manjo sy mianjady eo amin'ny fiainana aoka ho tonga ny ampelantanany anjarany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafy be tsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety mahazo toerana vetivety tonga dia anao fanatitra tsika ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mbola misy le fanomezana ataontsika ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay ataontsika mpitiavana. Alleluia. Satria omentsika androandra sitrapon'Andriamanitra hoentin'ny pastoriaja zay dia atolotra satria miverina avy any Manjangary zareo androany mety début d'après-midi eo izy ny tonga makaina kely izy androany dia mody any Afrique du Sud rapitso dia mba misy ny empreinte ny fitiavantsika ny fandalovany teto ampafahantsika mamafya sy manome ampifaliana sy ampitiavana. Averiko ty teny tia raha sendra tsy niomana ianao dia tsy misy fanameloanao amin'ny Kristy
rehefa niomana ianao a dia arabasoa arabatsara fa afaka miaraka tsika manome raha sendra tena renao mihitsy hoe tena tsy afaka nanome mihitsy a vavah tsara dia amin'ny occasion manaraka sokafan'Andriamanitra dia mba isan'ny olona afaka manome indray ianao. Amen. Fa za mino fa voatantsika androany maraina mazava ny teny androany ny anjara voatendry a dia inona ny fanahafantsika ny toetra n'Andriamanitra hitovy endrika amin'i Jesosy aman-toetra le izy ary ny antso a dia le asa misy asa manokana anankiray izay iandrasan'Andriamanitra antsika ny Josefa ny Arimatia aka amin'ny fatin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana négocien'le izy tao amin'ny Pilato eny tsara ny olona tafiditra ao amin'ny Pilato tsy ny olona rehetra tsy maintsy olona manana ny maizy azy dia nisaorana an'i Jesosy fa nampiasain'i Josefa na izy azy mba hisehony ny maizy azy an'i Jesosy ara-pamonjena. Hitanareo amin'izay ve inona fifandraisana amin'le asa tsy mazava indray zany ataontsika séminaire manaraka indray zany voatao azy Josefa satria nampiasa ny tanany izy a hibata amin'ny fatin'i Jesosy zay tsy amihana an'i Jesosy mbola velona fa hibata amin'ny fatin'i Jesosy efa tsy mihetsika intsony. Ny olona rehetra hikasika an'i Jesosy tamin'izy velona dia sitrany ny Josefa mibata an'i Jesosy efa maradratra be sy potipotika ny vatany a inona mifindra tsisy ninona mifindra amin'iny tsisy ninona mifindra fa eo amin'izay programa ny ilan'Andriamanitra azy. Mety mibata ny zanany Josefa fa tsy nanaitra an'Andriamanitra. Mety mibata ny alika ihany koa izy satria mbola manan-kareza mety manana alika izy ohatra fa tsy manaitra an'Andriamanitra. Mety misy fotoana mety misy kamboty tonga avy any dia mitrotrona fa tsy manaitra an'Andriamanitra fa vao mibata ny fatin'i Jesosy tonga dia manaitra an'Andriamanitra satria ao amin'le programa. Mashava tsangana re raisiny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ny fidy mahafantatra anao meloha sy manendry anao meloha nanao ny fomba rehetra izy mba ho tafiditra ao anatinao. Ampatsahivina ianao androany fa efa vita meloha ny programa ahafahanao manahaka azy. Toanan'Andriamanitra ianao mba ahafahanao manahaka azy. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a ny zanak'Andriamanitra rehetra izay tonga eto androany izay mandre amin'ny fanosehan'Andriamanitra anao anahaka ny tombo bebe koa aman-toetra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa le Andriamanitra niantso anao anoana ameno sy hitantana anao mba ho tanteraka eo amin'le ilany anao ianao tsy amina fanenjehana isa fa amina fitariana ho amina programa manokana amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'izay a misy trano famatsian'Andriamanitra sy ny fanampiany ny fitahiny sy ny fanambinany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zarao no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo Amen. Amen.